Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa latsaka minitra vitsiny amin'ny fitora aty Madagasikara efa fotoana ifanomezantsika amin'ny direct amin'izao fotoana izao miandry ny any amin'ny Viberfeur tany Cologne tsika dia andao sarao amin'ny hafa aloha mandra-panomboka tsika afaka mizara ianao afaka milaza koa ianao hoe maheno tsara ny feo ve ianao mazava tsara ve ny sary dia ndao hiaraka amin'ny tompontsika amin'ny teny ity zarao saotra an'izay so maheno tsara ianao miandry kely fotsiny tsika dia hanomboka maheno sady mazava tsara ny sary manao coucou atsika rehetra manaraka amin'ny Facebook amin'izao misy lanomandimby fanantenana ny Majunga any dia raina ny tompo mitsika rehetra raha hitanao fa mahasoanao dia zarao amin'ny hafa zarao amin'ny namanao ihany koa mba ahafahany misitraka an'izany io raha ray sy sasany eo tsika miaraka raha sitrapon'ny tompo fa raha fabetsany hatramin'ny valora sasany alina dia amin'ny ora ty amintsika zarao koa anareo any ampitan-dranomasina rehetra any afaka mandefa commentaire hatrany ianao rehefa amin'ny fiafaran'ny fiarahantsika misy fametrahana fanontaniana dia afaka mametraka fanontaniana koa ianao farabaina kory sarobidiny hotahina avy any Amerika États-Unis any vola azavotsalama avy any Rome zany tahiny tompo daholo nareo efa mandray tsika efa ao ve nareo ao amin'ny retraite spirituelle tahiny Jesosy daholo maheno tsara nareo ok tsy adinotsika moa fa zao zavatra mivatana ataotsika izao miteny atao amin'ny Facebook eto moa zah io misy ny retraite spirituelle ao anatin'ny tournée ny radio vaovao masoa miaraka amin'ny groupe ny retraite spirituelle any Cologne Allemagne any miaraka amin'ny pasteur Tahina ihany koa io dia isaorantsika ny tompony amin'izany dia manararoatra manao azy mivantana eto tsika satria tsika tsy afaka makany Cologne fa mbola misy Covid-19 dia eto amintsika zany tsika miarahaba ny Radoskara iantamino arvelo Andrianina sao antsika ny tompo izany miarahaba ny Lova Sora tsy vahiny afaka zarainao amin'ny namanao rehetra mandra-panomboka tsika officiellement miarahaba ny Nandimby Jenny Poussy any La France any zany
Miaraba ny korak na sara totony fony. Maheno tsara ve nareo any Viperfurt? Za maheno anareo tsara. Mandamina lafiny teknika kely tsika a. Miaramba ny Mbintsora Zakarso, Iajatiary. Misaotra ny tompo afaka tafaraka eto tsika. Miaraba ny Nelano Nelanina. Maheno tsara. Miaraba ny Nagokuchi, Ikendra Ravelomanatsy, Iobtina. Orea Andriamalala, Rivo Sosona. Atonony tsara ny fahinoko anareo zany. Miaraba ny Ondina Ella, ny Tso Francia, Tainy Tompianko. Tonga dia hanomboka zany tsika. Ok. Da hoary fa hanomboka tsika. Alohan'ny zavatra rehetra aloha, tsy fantatro moa aleo mihira ihany aloha. Raha tsy mampanina anareo dia hira tsika. Le mihira tsy hoe mihira ohatran'ny miandry faty tsy ohatr'izay fa manao hiram-bavaka mba ahafahan'ny tompo, mba ahafahantsika ny tompo efa teo ane, efa eo, efa ao an-tranontsika aho, eo amin'ny toerana misy anao eo, fa isika mila miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny zavatra be da be tany anaty amin'ny fiainantsika tany tamin'ity androany ity dia andao aloha aka concentration eo amin'ny tompo mihitsy tsika dia andao tsika hira n'ilay hira mino afahintsika rehetra le hoe ny teninao ao amin'ny firana fanampy ny FCKM izy iny, ny teninao Jehovah Ray Mahery. Andiny voalohany ihany ny ataontsika dia ataontsika andiny voalohany ihany ny ataontsika
dia ndao akipy daholo indray aloha masontsika hifantohantsika amin'ny tompo. Andriamanitra zany tokoa ny teninao ho anay, teny maharitra mandrakizay, teny mamelona anay, misaotra anao ny amin'izao tombony lehibe ahafahanay miaraka mipetraka eo a-tongotrao indray izao Jesosy dia hiara mandinika ny teninao izay miaraka maka fiainana, maka fanasitranana eo a-tongotrao eo. Andriamanitra mila anao zato isan-jato izay amin'ity anio ity. Mila anao izay fa ny famoahana ny hevitra ny teninao nge tsisy ainay mihitsy aho. Nefa izay mangetaeta nonanao izay Andriamanitra sokafanay midanadana mihitsy ny vavanay, ny vavahady-tsainay amin'ity anio ity fenoy anao izay Jesosy Kristy. Mety aiza ianao hiteny aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Izay te hianatra an'izany hoe manana fiainana mamoa be ho voninahitry ny anaranao. Dia ampianaro an'izany ary ny tsirairay, mahafantatra ny fiainanay manokana ianao Tompo, dia miteny aminay manokana koa ianao izany. Mety ho teny mitovy ihany no heninay rehetrarehetra androany, fa na manaraka any amin'ny Facebook izay na manaraka any amin'ny retraite spirituelle amin'ity anio ity dia tena hoeninay mihitsy hoe nifanena taminao, ary rehefa mifanena, rehefa eo amin'ny fanatrianao eo, tsisy miala maina izany, fa mahazo aina vaovao. Ary ahitsinao ny lalanay, tefenao izay. Misaotra indrindra fa miasa ianao ny fanahinao masina, mameno ny toerana izay misy anay rehetra, ary mameno ny fonay koa, dia miteny aminay amin'ny alalan'io teninao io. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Andro faharoantsika amin'ity anio ity, raha ohatra moa ianao androany izay vao nanaraka dia tonga soa koa ianao, tsy taraiky. Tsy misy taraiky izany amin'ny tompo, fa amin'ny fotoanany tsara daholo. Ny zavatra izay resantsika dia miresaka tsika ny amin'ny hoe fanalahidin'ny fiainana mamoa be, secret d'une vie chrétienne fructueuse. Izay ilay tadiavintsika alaina ao amin'i Jesosy Kristy, ary ao amin'i Jesosy Kristy ilay izay efa nijerentsika tamin'ny omaly. Ho averiko kely fotsiny indrao dia tsy tafarakitsika omaly. Samy te hanana fiainana mamoa, misy dikany mamokatra. Samy te hanana fiainana mamokatra daholo tsika rehetra. Izay ny olona normal eto ambonin'ny tany. Fa tsy possible zany hoe ianao olona, ianao ve zany zao raha anontaniana anao hoe inona zany zao mba fanirianao dia hoe ny anahy ny faniriako raha mba zaho zao tsy afaka fanadinana. Angamba tsisy manao an'izany, fa raha ohatra ny hoe mianatra dia ny fanirianao hoe hamokatra ho afam-panadinana, hisondrotra kilasy. Angamba raha ohatra ianao hoe manambady dia tsy eritreritra ianao hoe hiditra amin'ny fiainam-panambadiana ianao dia anana faniriana ianao hoe raha mba zaho zao no mijaly am-panambadiana. Angamba olona somary vovo kely raha izay. Fa ny olona normal tsara dia olona te eritreritra izy hoe mamokatra ny fiainana. Ary izay mihitsy koa ilay fikasan'Andriamanitra ho antsika sy ianao efa niresantsika, izay teneniny eo amin'ny Jaona 5:5-6 hoe tsy anareo no nifidy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo, tsy nanendry anareo mba hiainohaino eto ambonin'ny tany, fa nanendry anareo ny Tompo mba handesy hamoa ary mba haretany vokatrareo. Dia eo tsika ilay nametraka fanontaniana hoe eny ary voaraiko hoe mila mamoa, fa ahoana ilay fomba ahafahako mamoa. Dia nilaza mazava tsika hoe
tsy misy hevitra hafa, tsy misy ninina, tsisy hevitra hafa akoatra no lazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny ao am-bokin'ny Jaona 5:10 izay itenenana hoe ny fitoerantsika ao amin'Andriamanitra. Amin'ity an'io ity te hiaraka amerina izay bokiny izay voasoratry Jaona 5:10 zay tsika. Andeha ao foana tsika hatrany hatrany. Ianao zao vao maheno hoe Jaona 5:10 dia efa fantatro mihitsy efa tonga dia mandeha be ny ao anatin'ny sainao ao Jaona 5:10 ay efa haiko izany. Any hoe kle izy ary na tsy jerena raha moa tsy efa tadidinao tsenjery. Ie, ataovy kely ange voalohany za no tena voaloboka dia niraiko ny mpamboatra izay le izy. Fa izao za te hanasanao mihitsy. Androantsika hiresaka ny amin'ny toeran'ny tenin'Andriamanitra manokana. Dia eto am-piandohana dia efa te hanasanao hoe andao hianatra hoe tsika manomboka izao ary isaky ny fotoana andraisantsika baiboly io andao hoe hianatra hoe videna ny saintsika, esorina ny daholo ny efa idefeta rehetrarehetra ny zavatra efa voapetrapetraka hoe ohatran'izay lazaiko anao teo izay rehefa mianatra Jaona 5:10 hitanao izany ny adalako taloha rehefa mandeha mihaino fampianarana, mandeha mihaino toritenina ohatrany hoe makany fiangonana hafa dia ina ny adalako ianao vao miainga fotsiny le tenin'Andriamanitra inao ny torinao Jaona 5:10 efa haiko izany. Zay le problema, tsy ahitantsika ny tsirony mpiainana ao anatin'ny baiboly. Fa hianatra zany tsika sy ianao manomboka izao hoe isaky ny andray tenin'Andriamanitra na efa heninao na tsy dia esorina daholo ny zavatra rehetra atao tahaka ny hoe zay vao heninao le teny hatrizay ny henanao any andramantsika ohatr'izany. Zay zany zao ny hamakitsika indray mandeha indray ny Jaona 5:10 sokafo ny baibolinao raha dia lasitsika sy ianao mamaky za mamaky mafy dia ianao manaraka ny moramora eo ampitoeranao eo. Jaona 5:10 andiny voalohany hatramin'ny andiny 10 vakitsika indray. Izao no teny amin'ny anaran'i Jesosy. Za no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo nareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Zany voaloboka ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Zany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro nareo. Tahaka ny itiavany ray no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako nareo. Raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Io tenin'Andriamanitra io no ahitantsika hoe tsy misy hevitra hafa araka ny averin'ny tompo tsara amin'ny andininy 5 zay miray amiko ary zao aminy dia mamoa be izy. Fa rehefa hoe misaraka amiko nareo ny tompo tsy mahay manao ninina. Efa fantatrao ve ny dikan'izany hoe ninina? Hainao moa ny dikan'izany teny malagasy hoe ninina? Ninina ny dikan'izany na inona na inona. Sao dia ianao miteny hoe ay za kosa aloha mety mahay kely an'ity na ity le izy tsy hoe tsy hainao ny manao azy. Ohatra zany zao hoe ianao nge na tsy mivavaka aza matafiditra sotro, matafiditra vary any ambava amin'ny sotronao ihany. Fa lay tiany tompo ambara tsy misy zavatra misy valeur maharitra na inona ny zavatra ataontsika raha misaraka amin'ny tompontsika. Azavain'i Jesosy Kristy eo tsara, averimberiny tao anatin'io texte io ilay teny hoe mitoetra, tomoera, miray aminy, satria ao ny fanalahidin'le fiainana mamoa be.
andao aloha tsika hijery kely an'io texte atsika io androany any miaraka amin'le saina hoe tsy misy efa idée fixe ao anaty lohantsika eo zany hoe ay zao io de rehefa tsy zay de tsy mety ianao na miteny ianao hoe sy efa henoko isorintsika an'izay fa raisitsika tsara tahaka an'ireny hoe zay vao henitsika. Manazava ny tompo eto zany hoe izy no tena voaloboka, Andriamanitra iray no mpanamboatra na mpikarakara an'le voaloboka, de tsika sy ianao no sampany. Fa eo amin'le sampany amin'ity androany ity te amperikeritra anao tsara n'io andinin'ny faharoa amin'io tenin'Andriamanitra io. Efa andresantsika kely omaly fa androany te hiditra lalina kely vetivety fotsiny azafady. Manambara le tenin'Andriamanitra hoe ny sampany rehetra eo amiko ny tompo izay tsy mamoa de esoriny. Andinin'ny faharoa fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa de amboariny mba hamoa bebe kokoa. Rehefa tsorina zany de ity ny olona misy karazany roa. Ny olona eo amin'ny tompo. Tsika sy ianao tsy miresaka olona tsy eo amin'ny tompo aloha. Matoa ianao mijery an'ity vidéo ty amin'ny Facebook na tonga ao amin'ny retraite io ianao aloha zany efa misy background hoe kristianina. Ho atsika sy ianao zany tsy miresaka olona jentilisa le ty tsika lazaina hoe olona tena tsy mino an'Andriamanitra mihitsy, fa tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe olona eo amin'ny Jesosy. Ny sampany rehetra eo amiko izy. Fa izao nefa le sampana eo amin'ny Jesosy kay misy karazany roa ianao mipetraka eo io zao ianao any an-trano any, na ianao ato amin'ny côté iray na ianao ato amin'ny côté iray, na ianao le sampana eo amin'ny tompo fa kay tsy mamoa, na ianao eo amin'le anankiray hoe mamoa de ho amboarina. Androany te hamperitreritra anao fa tsy hoe akory io lazaina hoe eo amin'ny Jesosy io de hoe mety foana na kefa eo amin'ny tompo zany de mety foana na mamoa na tsy mamoa. Efa nolazaintsika tsara omaly hoe mitaky voa Andriamanitra, ary androany tsika ilaza aminao kokoa hoe ny hamantarana hoe tena mpianatra ny tompo ny olona anankiray, ny hamantarana ny vrai disciple, ny hamantarana ny tena mpino. Anavahana azy amin'ny tsy tena mpino de ny vokatra, ny fruit hoentiny olona io. Efa hitantsika izay teny izay ary mbola ho averintsika kely an'io. Ny risque ravako de ity, ny fandrika tsy fantatro ianao fa ohatra na manokana zao za zanaky martyr efa nalain'ny tompo moa izy, nitezana tao anatina environnement kristianina be foana, azonao tsaina ohatranao koa mety ohatranao koa. Ny risque rehefa kristianina ohatra zao tsika, ohatran'ity tsika sy ianao de ity, fantatritsika ny tenin'Andriamanitra, mahafantatra tenin'Andriamanitra hatrany mbola keliko. Ianao zao firy taona no nanomboka nanao sekolelady, zay firy taona ny sasany eny taona ary mahafantatra tenin'Andriamanitra. Ny olana de be da be ny olona mahafantatra tenin'Andriamanitra, ohatra taloha io zany, fa tsy miaina tenin'Andriamanitra. Hitanao zao raha ohatra zao fantatro tsara ny tenin'Andriamanitra de asa raha efa misy fotoana nizara tenin'Andriamanitra taminao de niteneniko taminao hoe zaho taloha tsy tiako mihitsy mamaky epistily, tsy tiako mamaky epistily fa maninona, satria amin'ny epistily be moral be, zao ny atao de zao ny atao. Rehefa mahita andray de mahita hoe ohatra ny vitako ny sasany tsy vitako ny sasany, fa rehefa mamaky an'io tenin'Andriamanitra io enonao tsara nge ny voalazany amin'ny Galatiana 5:5 izay manambara ny vokatra tokony ho hita, ny vokatra normalement mivoaka amin'ny fiainantsika rehefa manana an' Jesosy tsika, rehefa misy fiainan'Andriamanitra tafiditra ao anatintsika. Eo amin'ny andinin'ny 2:3 le tenin'Andriamanitra manambara hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia de tany sainy ao de samy mandiny tena daholo zany zao miaino tsara tsika tahaka n'ireny zay vao heninao reny tamin'ny fiainana, de sady mandinika ianao zany hoe misy an'izany ve tamin'ny fiainako androany. Ho le tenin'Andriamanitra hoe vokatry ny fanahy de fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy,
fahononam-po zany mivokatra ny fanahy zany ve ny hita amin'ny fiainantsika senao hitanao ny problemako taloha mahita an'io a ny sary any an-tsaina dia ity io zany a vokatra na hazo anankiray andao aka exemple na hazo tsika ohatra na hazo andeha ataotsika hoe akondro ianao zany a tambola tsy nandray an' Jesosy a tambola tsy nahafantatra ny tompo dia atao hoe akondro tsy hoe mampitovy anao amin'ny akondro akory fa maka ohatra fotsiny tsika bananianao zany tamin'ny voalohany dia mandeha ianao mahafantatra n'le tele baiboly ianao a dia fantatra hoe ay mila andeha ataotsika hoe paoma zany reto tenen'ny tenin'Andriamanitra reto paoma azonao aloha zay sary zay dia rehefa paoma reo sary reo a dia zao ny fitaka nataon'ny devoly tamin'ny fiainantsika sy ianao mila misy fitiavana zany ao fiainako mila malemy fanahy zany gentil ay mila manetry tena atao hoe paoma zany reo ianao nefa vatan'akondro be dia ny ataontsika sy ianao a alaintsika le paoma dia nataontsika iny ny scotchentsika teo amin'le vatan'akondro satria hoe mila hita eo amin'ny fiainanako mba azonao tsaina moa zany adalana ataontsika zany nefa zany ny ataontsika ary rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra eto eo amin'le Jaona 5:10 miteny ny tompo hoe eo amin'ny tompo eo a misy eo amiko izy ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa ay moa afaka mety ohatrany hoe attaché miraikitra amin'ny tompo nefa kay tsy mivoaka avy amin'ny tompo akory tsy mivoaka avy amin'le voaloboka le izy a fa mila ohatran'le zavatra fatao amin'izao hoe amin'izao nge ny application be da be misy hoe atao filtre ny sary dia amin'izay joli be anao ao anatiny kony be da be mihitsy ny zavatra azo atao ambomboarana ny ivelany fa matetika amin'ny fiainantsika zay ny ataontsika mambomboatra ny ivelany amboaritsika ohatrany hoe scotchentsika kely dia misy fotoana rehefa mahafinaritra be ianao dia tiako ane ianao tiako ianao fa rehefa mahasosotra koa ianao dia tena baitany angazany raha tahak'izay ianao mila mieritreritra tsara tsika sy ianao mila mandinika tsara tsika amin'ity an'io ity manavaka hoe ianao zay miainao na io na mijery ana io ianao ve tena vrai disciple ve ianao ve tena vrai chrétien ve ianao tena pino sa ho avy ny andro araka ny hitantsika ny Matthieu 5:20 anavahan'Andriamanitra rehefa tonga ny mpanjaka hoy ilay tenin'Andriamanitra any dia anavaka ny ondry sy ny osy ny ondro ny ataony ao-kavanana dia ny osy ataony ao-kavia efa nahita ondry amanosy ve nareo ny ondry amanosy ange rehefa tazanina lavitra dia mitovy tsy hitanao avahany zany ny ondry amanosy rehefa tazanina lavitra fa mitovitovy mihitsy ny formany fa tena tsy mitovy mihitsy ny ondry amanosy hitanao tsara tamina zavaina tamin'ny maraina tamin'ny maraim-bao vao anareo tany amin'ny retraite tany ny resaka ny amin'ny osy ny osy ange tena biby hafahafa mihitsy biby omnivore zany osy zany mihinan-kina pona meo taratasy nge ny osy raha tsy hohaniny fa ny ondry biby tsy mihinana hafa tsy zava-maitso herbivore fotsiny ny ondry samy hafa be ny ondry sy ny osy fa ohatran'izany koa tsika ilay Andriamanitra le mpanamboatra mahafantatra tsara tsy afaka fitahana ninninina ndrao dia hoe ty ivelany ianao hoay zany vokatra aikay tsisy maharitra reo fa eritrereto nge zany hoe raha vatan'akondro dia scotchena paoma dia zay mandalo zany dia varahodiny gaga tolo wow tena niova kosonareo tena gravy ary lasa tsara fanahy be aikay rehefa mandeha inona moa ny ahazo an'le paoma raha ohatra scotcheny eo fantatrao moa ny ahazo an'le paoma ny ahazo anazy ange holo azy eo izy na tiany iza na tsy tiany iza dia zay ny efarany fa na tianao na tsy tianao Andriamanitra dia ho avy amin'ny fitsarany ary rehefa hitsara izy dia manavaka tsara hoe iza ny tena izy dia iza ny tsy tena izy
androany dia ampieritreritra anao tsara aloha fa andrao dia tsy mitovy eto nitady dokangatsika fa mila azo antoka tsara na tsika asianao miara-miaino amin'izao fotsiny ary no mahazo antoka hoe za kosa aloha efa nandray an' Jesosy mazava fa tady io tsara ny tenin'ny tompo any Matthieu 7 rehefa nampitandrina ny amin'ilay nampitandrina izy hoe nyvoa ny ahafantarana ny azo dia izao tsara ny teneniny ary amin'ny 1:20 enonao hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko angeo izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra maro izy ny anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko o tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay olona mpitondra tenin'Andriamanitra mihitsy izany le olona tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa zahay mety mpiandry na zavatra tena lalina be ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa zahay enonao ny valitenin'ny tompo amin'ny 7:20 ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory nareo hatrizay miala amiko nareo mpanao meloka mafy be zany ianao rehefa miaino an'izany teny hoe tsy za zany Jesosy tsy za mihitsy angamba iranina fa aloha mitandrina tsara tsika ianao mba tsy ho tsika io manana ianao antoka hoe ianao kosa aloha dia efa mazava tsara aminao fa efa noraisinao le fiainana ambaran'i Jesosy tsara hoe le branche ange le sampany matoa le izy mamoa dia satria nandray fiainana avy amin'ilay foto-boaloboka tsara izy dia izay no mampatonga azy mamoa voaloboka tsaronao ve ny teny eo amin'ny Jaona 1:5 Jaona 1:5 manambara tsara hoe zay manana ny zanaka no manana ny fiainana zay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana tena tenenin'Andriamanitra mazava ny fanontaniana mipetraka alohan'ny ifaranany retraite amin'ity weekend ity ny fanontaniana mipetraka amintsika rehetra dia izao efa mazava aminao ve fa manana ny zanaka ianao ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsara fa rehefa manana ny zanaka angentsika tsy possible mihitsy tsy misy hoe olona efa novonjena kanefa mbola milomano ao anaty fahotana latsaka ao anaty fahotana samihafa be le voambolana ampiasaitsika raha ohatra ka misy olona anankiray miteny hoe kristianina izy kanefa mbola milona ao anaty fahotana fantatrao moa le ohatra nyraisintsika tamin'ny maraina nianatra fonjanak'olombelona zao le tamin'ny maraina dia nahita hoe ny kisoa ny osy izany le karazam-biby tao anatin'le fo tsy mbola nyrenouvelen'Andriamanitra tsy mbola nyrecréen'Andriamanitra tsy mbola namelan'Andriamanitra amorona azy indray mandeha tsy mampitovy an'izaniza amin'ny kisoa mihitsy fa ny kisoa angerafako nasasanao impiraraka mahita fotaka izy finaritra be izy mila mandinika tsara mihitsy tsika sianao hoe za ve finaritra ao anatin'ny fiainam-pahotana fa raha izay no izy dia mbola mila jerena fa mbola tsy misy natiora an'Andriamanitra ny anatintsika fa enao mihitsy hoe tsy mahazo aina ianao rehefa latsaka ao anaty fahotana tsy mahazo aina ianao hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Korintiana 2:5-7 hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy olom-baovao ny olona ao amin'ny Kristy tsy olona parfait tsy manotana ininona envoana sanctification tsika ho tenenin'Andriamanitra hoe ho amasinina eo an-dalan'ny fanamasinany atsika fa olona tsy mpakafy ota intsony aloha zany satria maninona satria ny fanahin'Andriamanitra lay fiteniny any amin'ny bokyny Petera epistily ny Peterany raha tsy diso milaza an'iny hoe ny semence an'Andriamanitra ny masom-bolin'Andriamanitra amin'ny teny hafa moa lazaina mihitsy hoe ny sperme an'Andriamanitra grave koa le tenin'Andriamanitra indraindray zay angeny tafiditra ny anatinao rehefa nandray an' Jesosy ianao rehefa le lazain'le Jaona 1:12 hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra lasa zanak'Andriamanitra ianao tsy hoe ianao lasa andeha amboatra tena ho zanak'Andriamanitra fa ny Ezekiela 5:30-7 dia manambara hoe omeko fo vaovao nareo esoriko aminareo ny fo vato
dia omeko fo vaovao nareo ny fanahiko no apetrako ao aminareo ahafahanareo mandeha manao ny sitrapoko. Zany ny tenin'Andriamanitra. Zay nge le fiainana hoentin'io Jesosy io rehefa miditra eo amin'ny fiainantsika. Ndao tsika hiditra eo ao amin'le karazana branche na sampany faharoa zao. Fa satria efa mino fa efa mazava tsara aminao zany fa tsy ho isan'ilay esorin'Andriamanitra ianao mila maka antoka tsara amin'izany ianao raha tsy mbola manana antoka an'izany ianao manontany mpanompon'Andriamanitra afaka manampy ianao hoe za tsy mbola mahazo antoka tsara hoe tsy ho esorin'Andriamanitra rehefa tapitra ny fiainako eto na rehefa miverina amin'ny tompo. Manana assurance tsara fa misy an'izany assurance zany, misy an'izany antoka zany ao amin'i Jesosy Kristy. Ndao ary repita amin'ilay sampany faharoa tsika sy ianao. Tenen'ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy faharoa ary ny sampany rehetra izay mamoa lalina be dia ataony ahoana? Tsy maintsy tapahana kely koa na mety ho tapahana be mihitsy, lalina le izy. Ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny. Amboariny io dioviny, izay le ankely soratra eo. Ao anatin'io fanadiovana io le teny tomporonina izy amin'ny teny anglais. Tomporonina zany maka efa nahita hety be, le hety be fanapahana bozaka ireny. Misy fotoana ohatr'ireny mihitsy ny alain'ny tompo ho amintsika sy ianao. Fa maninona? Rehefa te hamoatsika sy ianao dia mila azontsika fa hampiasa hety izay Andriamanitra. Hampiasa hety izy. Fa mino nefa ianao fa tsy hoe tsy le miaraka amin'le saina hoe ataoko tsy le mieritreritra an'izay hoe avy aty ataoko tsy tenena le toyana. Tsy ohatr'izay le paozin'Andriamanitra. Izay mbola ho resahantsika sy ianao rapetso miresaka ny fitiavan'Andriamanitra manokana tsika. Fa androany mbola te hisarika anao hisaina hoe ao anatin'ny fikarakaran'Andriamanitra antsika dia manala, manadio an'izay zavatra tsy norma rehetrarehetra amin'ny fiainantsika amin'ny tompo. Fa inona moa ty hoe tsy norma? Inona zavatra tsy esorin'ny tompo amin'ny fiainantsika? Hitanao raha misy hazo anankiray voaloboka zany ny raisin'ny tompo eto ny ohatra ataony. Misy branche anankiray tsy mamokatra tsara. Dia inona ny ataon'iny branche iny? Lasa mitroka fotsiny ange, mitroka an'le sève, mitroka an'le tsiro inona le hoe sève? Tsironaina le zavatra fiainana hoentin'le fototra. Hitanao? Ianao io nge tena fantatra Andriamanitra tsara. Indraindray ianao mieritreritra hoe ianao mahafantatra be ny tenanao fa Andriamanitra mbola mahafantatra anao mihoatra noho ny hafantaranao ny tenanao. Fantany tsara hoe ity point ity amin'ny fiainanao dia ohatrany misintona be ny enerzianao fotsiny nefa tsy mamokatra na inona na inona. Hany ka inona ny ataony? Mampiasa zavatra izy. Ary ilay zavatra ampiasaina aloha tsy tena mahafinaritra foana. Ndao ny jerentsika sy ianao amin'ny boky ny Hébreux 12 enonao ny tenin'ny tompo Hébreux 12. Jerentsika aloha ny andininy voalohany. Hébreux 12 ho ny tenin'ny tompo eo amin'ny andininy voalohany. Koa amin'izany hoe satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia eo amin'izay ilay zavatra raisitsika ankehitriny dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Dia aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana. Hitanao amintsika sy ianao ty indraindray inconsciemment na indraindray tena consciemment tena fantatra ny saintsika mihitsy fa tsika indraindray mody faniny. Misy zavatra mitambesatra amintsika dia tsy ahafahantsika miazakazaka ary fantatra mitombo tsara io. Dia inona ny ataony? Mampiasa zavatra izy. Hébreux 12 ihany andao midiny ery ambanimbany ery nge tsika sy ianao hoe andininy fafitotsika. Hébreux 12 andininy fafito dia hoy ny teniny hoe famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faizindrainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny hitondrana azy rehetra nareo dia zaza sary fa tsy zanaka.
ary koa isika dia nanana ny rai ny nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy tsy mainka va ny any aketsika ny rai ny fanaka ho velona isika fa reny dia nanao izay hahafay atsika tamin'ny andro vitsy araka ny sitrapony fa izy kosa dia ny hahasoa mba handraisantsika ny fahamasinana fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mahafaly andro anaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy izany ny tenin'Andriamanitra raha afako mampiseho aminao hoe inona moa ilay zavatra ampiasain'Andriamanitra mba handratsanana atsika finona fa problema amin'ny fiainanao io ilay zavatra hitanao mavesatra iny ay moa reny zavatra ampiasain'ny tompo hanadiovana atsika raso aloha fa mandroso amin'ilay izy tsika ao anatin'ireny mety misy toetranao ange tia ny tompo amboarina hany ka misy olona miara-mipetraka aminao na misy olona avo any vadinao na misy olona tena mandreraka be mihitsy miara-miaina aminy efa nahita izany ianao tamin'ny fiainana misy mihitsy dia ianao te hiteny hoe ay za raha ny tany tsisy an'ity aza mitsoaka an'io ianao fa nataon'Andriamanitra tsy tenenako anao hoe fanani mihitsy ianao za mieritreritra hoe sadika ny Andriamanitra tsika sanatry ny vava mihitsy zany fa nataony mihitsy io satria zao misy zavatra any aminao andra olona mahafinaritra be daholo angeny miaraka aminao dia misy point any tsy ho conscient an'ilay izy mihitsy ianao hoe ay moa za misy point atao aminatiko ato hitanao ohatran'ireny vay ireny fa nahita vay ianao misy vay misy nana ao anatiny ao zany ianao nge tsy conscient ny fisiany vay raha tsy hainao marary le izy zay problema ny olona diabetika tsy fantany hoe maratra ny tombony satria tsy mandeha tsara ny nerany tsy mahatsiaro marary izy zao ny teneniko anao de rao Jesosy rehefa maheno ianao hoe kay manaintainy izy zany satria maninona ho amboariny ianao zay mampiasa mety ny zavatra very mety misy olona tena tianao mety misy finamanana tena important be aminao fa ny tompo nefa mahafantatra hoe misaka ahoana zany misitona ny herinao mandany fotoananao fotsiny le relation dia nitapahan'ny tompo le izy aza taitaitra mihitsy ianao fa tsara io tompontsika io mety misy tsy fahafahana fanadinana mety misy tsy fahampiana samihafa mety misy fahadisopana tena gravy zao lazaiko anao fahasoavana ny any ambadika izany rehetrarehetra izany enonao ny Korinthiana 4:12 tenin'Andriamanitra matsiro any tazomiko ny tenin'Andriamanitra matsiro daholo io fa aza taitra ianao zao le teny eo amin'ny 9 koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako indraindray tia Paoly tia ohatra ny olona hafahafa azonao midika zany hoe finaritra sambatra ny dikan'izany oviana zao ianao no ny tena zany za manao no ianao zany zao mifanontany vaovao ina kiny vaovao za ky sambatra fina mahasambatra anareo za sambatra fa lasa mivadika lalina be za sambatra fa enjehany ranona tena manenjika raha ohatra aloha ka enjehana amin'ny zavatra amin'ny fanarahana amin'ny tompo ny lazaintsika fa tsy hoe satria ianao manaonao foana dia enjehan'ny olona tsy zay le resaka fa hitanao tsika sy ianao nge olona tsy normal ny resahantsika tamin'ny taona lasa zany tsara tadidinao ve tadidinao zany sahi miavaka fa tsika sy ianao ao anatin'ny fahalementsika mihitsy ny fahatanjahantsika mbola averiko aminao ihany koa zao ny Jakoba 1 miaraka amin'le saina hoe ohatr'izay mihitsy vao naheno azy Jakoba 1 hoy ny tenin'ny Jakoba hoe ary reto apôstôly reto manana fisainana hafahafa mihitsy izay ianarantsika sy ianao fa fisainana mahomby
mampisy vokatra. Jerenao nge nyteneny Jakoba amin'ny andininy faharoa sy hatramin'ny fahefatra amin'ny Jakoba toko voalohany o ralako, ataovy fifaliana avokoa raha hiara-ny fakapana samihafa nareo, satria fantatrareo fa ny fizan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary eo ka ny faharetana hisasa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra nareo ka tsisy tsy ampy na inona na inona. Hainao ny dikan'izany? Rehefa tonga ny problema dia mibitapita, izay no tiany Jakoba lazaina. Hainao ve izany teny gasy izany hoe mibitaka tena faly, hoe tsara ny tompontsika mampiasa an'ireny problema ireny. Fa izao inona ny lelan'antsy ampiasain'Andriamanitra hikatsanana antsika. Ny problema io ny sary ao anaty saiko dia zaraiko aminao dia ity, tahaka an'ireny hoe efa nahita hety be ianao, na ny hety, reny hety reny misy fitazomana azy foana, na antsim-bily fosy moa fiantsona an'ireny, misy tahony foana ny antsim-bily. Dia ny sary atao anaty saiko ny problema na ny zavatra tery mahazo antsika dia ohatran'le tahony hazo iny, le tahon'le izy iny, fa le lelan'le izy manapaka kosa, manapaka mandratsana antsika. Inona ary eo? Teneny Jesosy Kristy antsika eo amin'ny andininy fahatelo tamin'le Jaona toko 5:10. Ny tenin'Andriamanitra. Efa madio rahateo nareo hoy ny tompo tamin'ny teny izay nolazaiko taminareo. Ny tenin'Andriamanitra le lelan'antsy. Ary tenenin'ny tenin'Andriamanitra tokoa dia tokoa any amin'ny Hébreu toko 4. Ndao jerentsika vetivety. Hébreu toko 4:12 izao ilay tenin'Andriamanitra ao milaza hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela. Ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ny Baiboly, ity Baiboly ity izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra no atao hoe sabatra roa lela. Maninona ny atao hoe sabatra roa lela? Épée à double tranchant. Ny dikany na makatsy izy na makatsy dia mandaitra foana, fa tsy hoe atao amin'ny côté ato izy tsy mandaitra fa ato ihany. Izay no nampa double tranchant azy. Multidirectionnel, izay andehanana io tenin'Andriamanitra io, maladio izy. Izao no teniko aminao tian'io ity. Te hamoa be ianao ny fiainana, mila mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsika sy ianao. Tsy afaka sarahana mihitsy zany hoe mitoetra ao amin'ny Jesosy, mitoetra ao amin'Andriamanitra, mitoetra ao amin'ny Kristy sy ny hoe mitoetra ao amin'ny Baiboly. Tsy afaka sarahana mihitsy Jesosy sy ny Baiboly. Hitanao ny fitaka atao amin'ny devoly amin'izao fotoana iainantsika izao ataony izay ahatonga ny hoe tsy maninona fa kristianina, fa aiza koa moa ve dia ny Baiboly ve dia ho arahana ara-baky teny daholo io rehetrarehetra io. Misy ara-moa mino aho fa efa heninao hoe misy resaka hoe ndao amboatra Baiboly na nouvelle génération na Baiboly. Tandremo. Ny devoly ange tena mpamitaka gaigla mpamitaka mpanao pirate enjana be. Tsy afaka mihitsy isika ahita fiainana mamoa raha ohatra ka sarahantsika Jesosy sy ny Baiboly, satria ny Jaona toko 1:1 ary milaza mazava hainao tsenjery, fa aza atao tsenjery fotsiny, fa tadio fa miteny ny tompo hoe tamin'ny voalohany teny, ary ny teny dia tonga nofo, ary ny teny dia Andriamanitra, nonona taty amintsika taty. Jesosy Kristy nge ny ambarany amin'izany. Jesosy nge ilay teny. Ny dikany hoe manaiky an' Jesosy tsika sy ianao dia manaiky ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ilay andininy fahafito amin'ny Jaona toko 5:10 nanambara tamintsika hoe ho ilay teny hoe raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Hainao moa izany, tsy haiko na inona ny filazan'le ka amin'io amin'ny teny gasy fa zao fotsiny fantatro hoe mifampiankina tsara ireo. Raha miray amiko nareo ka mitoetra, ny dikany hoe miray amin' Jesosy dia mitoetra ao anatinao ny teniny. Mitoetra ao anatinao ny teniny. Fanontaniana izany dia ity izao, inona izao ny tenin'Andriamanitra mitoetra any anatinao any? Ny olana nge raha afako dia ity
misy fotoana raha tsy mahalala tenin'Andriamanitra mihitsy tsika sy ianao afa-tsy jaona toko 7:40 zany ary ve so hainao tena hainao zany fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao menjala tokony mba tsy ho verizeratra aminao fa le izy ange raha tsy hoy le teny any amin'ny jaona toko 9:30 Jesosy miteny hoe raha mitoetra ndraso aloha tsy manao tsenjery mihitsy fa vakina le izy raha maharitra amin'ny teniko nareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatra reo ny marina ary ny marina afaka nareo tsy ho andefo maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra no antsoina hoe mpianatra Jesosy mpianatra ny tompo ary ny fahafantarantsika n'io baiboly io ny fahafantarantsika le izy tsy mahafantatra hoe oui je sais tsy le ohatr'izay nge hitanao misy olona be da be mahafantatra fa tsy mahafantatra mihitsy mahafantatra ato-tsaina fa tsy mahafantatra tahaka le lazaiko anao tary am-boalohany hoe fotoana lava tamin'ny fiainako fantatro ny baiboly fa tsy fantatro ny fiainanao amin'ny baiboly fa so ihany fa ny foazon'ny tompo ary ianao foazon'ny tompo amin'ny tian'io ity hoe andaotsika maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa fantatritsika tsara ny hery hoentin'io tenin'Andriamanitra io ny fiainana hoentin'io manafaka atsika be da be ny olona miteny ahoana ary ny ataoko afaka zara nga voafatotry ny masturbation voafatotry ny drogue voafatotry ny sipa voafatotry ny inona ianao lazaiko anao fa ny ahafahanao ho afaka amin'io ianao mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoy tsika sy ianao dia mila chargena zany le batterie zay nge le izy tsotra be ka ny ianao batterie anao zany ny zavatra jauna 3:16 ihany ny hainao amin'ilay izy dia il est temps d'apprendre fotoana mihitsy zao fantatra moa ny kristianina tany Bery mahavariana foana mamaky an'io tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 mahavariana ny tenenany tenin'Andriamanitra an'ireto olona reto hoe andraso nefa vakitsika mihitsy asan'ny apôstôly toko 7:10 ny arahantsika mamaky zao le ao hoe ary Paul sy Silas dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no ny alina nakany Bery ko raha tonga tany Bery zareo dia niditra tao amin'ny sinagoga any Jiosy enonao tsara ny 9:10 ary ny toe-panahin'ireo reo tao Bery ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika ianao ve tsy maniry an'izany hoe tompo raha mba mitoe-panahiko koa zao mba tsara tena faniriany tompo aminao mihitsy ange zany tsy hoe i mpanompon'Andriamanitra ihany na i pastera ihany na izay ihany afaka ianao tiany tompo koa hoe manahoana raha atao résumé ny fiainanao dia teneny hoe tsara toe-panahy ihany tsara ery fa zany tsy tonga fatany fa mampatonga andreo tsara kokoa ny toe-panahiny dia satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po zareo zotom-po indrindra ka nandinika ny soratra masina indraindray zay ve le teny hitanao ao nandinika ny soratra masina indraindray inona ny ataontsika sy ianao ty amin'ny fiainana tsika sy ianao nge manao hevitra tsy haiko na hoe hevitra ahoana ny filazan'izany te andeha androso amin'ny fahamasinana te androso amin'ny tompo nefa oviana zao ianao namaky baiboly farany akoatra ny tany amin'ny retraite na zao ianao moa mahenao oviana zao ianao hoe enao rerony zany namaky baiboly sao dia mba tampaka zao moa tsy nivoako le fiangonana dia mety tsisy koa ny tampaka tamin'ny krismasy angamba gravy sao dia zany ianao ve dia gaga fa maninona ny malaingy rabe mihitsy ny fiainam-panahy fantatry ny devoly ange fa olona mampiororo ny fanjakana zany olona mpandinika ny tenin'Andriamanitra ohatran'ireto kristianina tany Bery isan'andro tsy ndraindray fa isan'andro zao nge rehefa miaraka en groupe ohatr'izao na misy ohatran'izao alefa direct ohatr'izao zao tsika sy ianao miteny zao mahafana fo mihitsy zatra maky baiboly ianao zao namaky baiboly tamin'ny maraina tahaky ninona sady ohatrany hoe
hoenina entre guillemets zany raha ohatra le miray dortoir aminao manao nefa ianao tsy manao de ohatra alao aloha manao ihany ho ravako tsy zay le izy raha te handroso ianao a de mila azonao tsara fa mila mihinan-kanina io fananao io ary le fihinan-kanina tsy miandro tsara be ange le fahanany tsara fa eritrereto ange ty raha ty tamin'ny ianao mbola kely firy taona ianao tamin'izany 2 ans latsaka tamin'izany ianao ndray mahafatifaty any ianao zany fahanany dadanareo sy mamanareo zay fa eritrereto ange hoe inony zany ianao fa hoe renim-pianakaviana ianao ohatra za zao renim-pianakaviana de Joanna moa eto akaikiketo itsakaikitsy izy zanako vavy matoa zany elle a 16 ans fa eritrereto hoe i Joanna io teneniko izy zany hoe Joanna efa nomaniko tsara ny sakafon-drira atoandro lasa fa efa ao de mihinana sakafo fa tonga rehefa aveo de io izy manoloana an'le vary de miteny hoe nona be mihitsy de hoy izy Joanna fa manindry tsy ny sakafo de hoy izy hoe tsisy mamanako eritrereto nge zany de hoy angamba hoe tompo vonjeo Joanna fangambana ninona nararynga fa impiritsika sy ianao no hoe miandry fahanana miandry an'ity mpanompon'Andriamanitra ity de miandry an'ity de miandry an'ity fotoana zao tena efa akaiky Jesosy andao ianao mihinan-kanina manaova programa ianao io nge tsy mety raha tsy atao fananina ohatran'le resaka vavakintsika omaly mila atao fananina mihitsy hoe tompo za andika an'io teninao io za rery mianatra an'io tadidinao le resaka omaly hoe te hapiaraka aminao nge Jesosy te hapiaraka izy dikan'izany ianao miresaka aminy de izy koa miresaka aminao disponible ave ny fonao amin'izany andaotsika sy ianao tena s'investir tanatin'ny toriteny tamin'ny maraina na tsiro be fa mankasitraka amin'ny pasteur Tahina zareo nandray amin'ny pasteur Tahina tany ny any amin'ny Facebook tsy nahita mbola mahita nareo manaraka fa tao anatin'iny texte ny Luc 12 iny tena matsiro be mihitsy lay tenin'Andriamanitra manambara tary amin'le 9:20 tary zao milaza le teny hoe asa aloha vadiko mihitsy ny baiboloko de zay teneniko aminao nge Luc 12:20 miari ndasa aloha toy izany izay miariarena ho an'ny tenany nefa tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra be da be ny olona lany andro very fotoana voafitaka miariarena ho an'ny tenany eto ambonin'ny tany fantatra moa fa tsy misy zavatra important noho ny mandrakizay nge mandrakizay ainao ny dikan'izany mandrakizay zany tsy izy farany mihitsy ny dikan'izany mila s'investir amin'izany tsika ary ny fotoana laninao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fianaranao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fotoana raisinao amin'io tsy mba mety hoe lany fahatany zany fa investissement amin'ny fiainan-danitra zany tena manasa anao mihitsy hoe ndao tsika s'investir amin'izany hitanao amin'ny Salamy 120 de miteny atsika mazava ny tenin'Andriamanitra arena be Salamy 119 ray manontolo manambara ny arena ny maharena ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny 150 verset 50 le tapany faharoa la izy rehetra mihitsy mivakitsika 150 zao ny mampionina amin'ny fahoriako hoy Davida ny teninao no mamelona ny tenin'Andriamanitra no mamelona atsika hitanao zavatra anankiroa zay ny hitatsika tamin'ity retraite ty tamin'ity weekend ty vavaka midikany hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra raha te hamobe ianao de mitoetra ao amin'ny vavaka ary mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny sary raisitsika de ny hoe toy ny vavaka toy ny rivotra iainantsika ny
tenin'Andriamanitra toy ny sakafo hivelomantsika araka ny lazainy Mateo 4:4 tsy zay tsy ny mofo ihany ny hiveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Amin'izao fotoan'izao tsika mahita isan'ny signe ny Covid-19 efa hainao tsara e, ny signe isan'ny hoe pathognomonique hono hoy zany manam-pahaizana. Pathognomonique zany hoe signe tena rehefa tonga ao io dia tena hoe tena voan'ny Covid zany e. Fa au fait ity Covid-19 ity nge tena resaka spirituel no ambaran'ny tompo amintsika indrindra koa. Ny signe lazaina hoe pathognomonique na tena milaza momba ty Covid ty dia rehefa ny olona tsy mahare tsirokanina sy tsy mahare fofona lalabe fantaro hoe misy problema ny fiainam-panahinao. Tady ho voan'ny Covid-19 ny fahavalo ara-panahy ianao raha ohatra ka tsy mihinan-kanina tsara, tsy maheno tsirokanina ianao na tsy maheno hoe velona tsara, miaina tsara ianao zany. Raha sepitsepitra ianao fiainam-bavaka ao zay ny problema. Raha ohatra ka tsy maheno tsirokanina ianao fiainaranao ny tenin'Andriamanitra zay ny olana. Dia ina ny atao ny vahaolana ravako dia makeo amin'ny tompo. Manatona ny dokotera Jesao ianao zany zao. Say professeur Jesao ny antsoina azy. Satria izy no anasitrana antsika. Andao velarintsika amin'ny fotsika. Andao hivavaka indray tsika sy ianao aloha. Ary maninona moa raha ho ataontsika indray aloha ilay hira hoe tompo ao vainy foko e. Any akipy olo ny masonao dia ataontsika izay hira izay andininy voalohany ihany ny ataontsika sy ianao dia misy vavaka tohizantsika ao anatin'izay andao hiteny amin'ny tompo mihitsy Jesao amboary mihitsy atika tompo ho vainy foko ataontsika izay hira izay. Na ianao mijery any amin'ny Facebook ihany koa afaka mihira rery koa ianao ao an-tranonao ao na nareo menakavy kely aza misalasala hoeto amin'ny tompo ny fonao. Uvany foko mba ho mora marina tony amin'ny zazakely tsotra sady marina tsy mialona tsy naditra fa manao misitraka tsy mialona tsy naditra fa manao misitraka. Andriamanitra zany nitonokiram-bavaka izao. Amboary hoe mifonay tompo, misaotra anao nampahafantatra anay tsara hoe ay moa misy 2 types-na branche. Ianao mihitsy no ampahalala anay tsara androany, ampahazavany any anatinay, ahafantaranay hoe aiza tsara zahay, ary anananay antoka hoe tena tafiditra ao aminao zay. Raha mbola misy aminay reto Jesao tsy manana antoka an'izany, midira manokana anatsehatra ao amin'ny fiainana ianao. Fanamasino ianao mihitsy no hiasa hanokatra ny vavahady-tsainy, hanokatra ny fony ahafantarany fa ianao Jesao ny tompony sy mpamonjy azy. Andraisany an'izany mazava. Andriamanitra miasa aty anatinay rehetra. Izay efa nanaiky ianao mazava tsara ho tomponay sy ho mpamonjy, ho tomponay sy mpamonjy anay. Andriamanitra, ndreto izahay manaiky ny ho katsananao e. Tompo le miteny an'ilay izy ange ohatrany tsy sarotra fa rehefa tamin'ilay fiainana dia reraka ihany izay. Sokafo ny masonay ahazahoanay tsara hoe ay moa ampiasainao ireny problema samihafa ireny hanamboarana anay. Ary sokafo ny masonay ahafantaranay fa ny teninao, io teninao io no miasa manadio anay, miasa travers an'io problema anay io. Andriamanitra miasa ao anatin'ny tsirairay anao ny tian'io ity.
atan'izao ny finoanainao ary zay Jesosy mahery fo be zay zao any anatina ihany zay tena hoe hianatra ny teninao zay tario ary zay ahoana ny fomba ahafahanay mianatra an'izany le isan'andro mankasitraka anao tompo fa ianao fanamasina efa le mipetraka aty anatinay no mampianatra anay ahay andeha araka ny tian'Andriamanitra rainay. Misaotra ray tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany mety fanontaniana kely ve zao tsika? Ok. Afaka manontany kely. Tsy hoe kely fa afaka manontany. Oui. Maheno somary manakonako fotsiny fa maheno tapatapaka kely fotsiny fa ohatran'ny voaraiko ka. Dia hoe sa hoe ok. Fanontaniana avy any zay? Ok. Ya fa averiko kely aloha fa mety tsy mazava tsara tary amin'ny FB tsika fanontaniana hoe resaka vavaka, omalitsika ny resaka ny vavaka, ny fomba fanaovana an'le kahie-bavaka angamba moa zany raha raisina fitinina le izy ahoana ny anaovantsika anazy everiko hoe tsy misy hoe protocole fa tena ny aingam-panao entin'ny tompo ao anatinao mihitsy. Zay aloha tiako hisariananao mihitsy hoe particulier ianao, manokana ianao anatrehan'ny tompo. Ny taridalan'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra, ny expérience ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra dia afaka alaitsika, afaka raisitsika ampanankarena n'le atsika koa kanefa tsy hoe misy an'ity tsisy lasitra zany, tsy misy lasitra hoe nenty ny mety dia rehefa tsy ohatry ity dia tsy mety. Ao anatin'le fanaovana ny vavaka, ny expérience-ako manokana zany ny zaraiko fa afaka manana ny ianao mihitsy ianao zay hitarihan'ny tompoko amin'ny vavaka. Atao aorianan'le nahitako an'le film War Room tamin'ny taona 2014 zay nijery an'iny, Desambra tsara. Dia nanomboka tamin'iny dia nanokana efitrano mihitsy zay atao trano antsoina hoe War Room, zay le anarany. Efitrano fitolomana io zany. Dia hoy taminao hoe manana kahie-bavaka ao anatin'le izy dia
lay fomba anaovako azy manokana ny anazy zany sady tahaka ny hoe journal no fa le journal tsy hoe mitantara ny filinako fotsiny a hoe zao il s'est passé autre chose tamin'ity androany ity fa tantaraiko amin'Andriamanitra le izy de mitantara misaotra anao a Jesosy fa tsy be embouteillage be zay androany a de nahagaga mihitsy a zavatra ohatrany hoe n'importe quoi kanefa tsy n'importe quoi le izy ho ana fa marqué zay zavatra marqué ana amin'ny journéako rehetra de teneniko ao daholo de rehefa misy fifonana mila hoetiko eo amin'ny tompoko rehefa ny anazy zany tena soratako ao daholo mihitsy na vavaka fisaorana fiderana fifonana fangatahana de teneniko formana vavaka le izy a satria firesahako je m'adresse à Dieu miresaka amin'Andriamanitra ao anatiny fa sady mandoatra ny foko ihany a de ianao sy ny tompo a miaraka mahita an'ilay izy angamban'izay mety amaliko an'iny a de mahireza manao an'izay mandrapisy fanontaniana manaraka de ary amin'ny FBRI a misy hoe afaka verina tsara ve hoe ahoana ny azahoana antoka fa ao amin'ny tompo aho ahoana ny azahoana antoka fa ao amin'ny tompo a de zay le ianarantsika ny baiboly ity baiboly ity a tsy boky mitovy amin'ny boky hafa rehetra fa boky miaina ity boky misy fiainana atao anatin'ity ary boky marina tsy misy marina akoatra n'ity tenin'Andriamanitra ity tia ny marina raha milasika tany amin'ny mianatra filota aloha hoe fisaka ny marina tsy misy mahalala azy rehefa tsy mahafantatra an'Andriamanitra de fisaka tokoa izy fa soa ihany fa fantatritsika ny tompontsika de ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao a ahoana ny ahafantarantsika hoe tena ao amin'ny tompontsika ny ahafantarantsika tsy ny supposition antsika hoe peut-être mety fantatra ny tompo tokoa ngambako ny important a tsy hoe ahoana ny tsy hoe ianao ve mahafantatra amin'ny tompo tsy zay loatra ny important ce n'est pas que tu connais ohatrany hoe mahafantatra hoe ohatra hoe izao hitanao zao ny ohatra raisiko aminao raha ohatra ianao zany andeha atao hoe mahafatatr'olona hono ianao zany tsy akanao kolokolo mihitsy amin'ny fiainana fa raisitsika hoe andeha anao taratasy ianao any amin'ny domaine ohatra de andeha atao hoe dadatoanareo a ny DG any domaine anadahany mamanareo mihitsy io a de rehefa anadahany mamanareo le izy a de ianao mila mikarakara taratasy tany de any anatinao any zany a falerenao hoe soa ihany fa ingadadatoa aho ianao aloha aza miantehitra amin'ny soa ihany ingadadatoa ao a resaka hafa indray iny fa tiako hitanao le sary hoe tsy le ianao zany mieritreritra hoe dadatoa mahafantatra anao fa tonga tany zany ianao misy birao be da be misy olona be da be koa milahatra de ianao zany te style amin'ny olona rehetrarehetra za nge mahafantatra ny dadatoa za mahafantatra ny monsieur le DG fa noho nivoaka avy tany monsieur le DG a tsy nasinsira mihitsy ianao na kely ary nodiny fanina tanteraka mihitsy azy manahoana reny fihetsika eo manoloana an'izany grave raha zany a hitanao ny important a tsy hoe ianao mahafantatra le olona fa hoe le olona ve mahafantatra anao ny important zany de mahafantatra tsika hoe inona moa tenenin'Andriamanitra mba hatonga ana hoe ho anazy ho zanany zay tenenin'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra ve za ny fanontaniana zany zao raha eo ambavahadin'ny lanitra ianao eo ambaravarany lanitra de zao ny fanontaniana petraky ny tompo hoe fa maninona moa ianao ny ampidiriko ny lanitra de ianao tsy hitanisa hoe ka za nge le nanao an'izao tamin'ny nga tsy tadidinao le nanao an'izao koa zavatra anankiray ihany de davin'Andriamanitra amintsika de ny aneketsika ny Jesosy ny hinotsika zay le any amin'ny jaona toko voalohany anjiny faharoambe folo hoe mino an' Jesosy tsika rehefa mino an' Jesosy tsika ilay Jesosy zanany a mametraka ny finoatsika ho aminy a de araka ny tenin'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra tsika io a tsy misy hoe
tsisy adina hevitra fa rehefa mino tenin'andriamanitra tsika de mino ho anahy zany zao za manana assurance tanteraka fa za aloha raha maty zao de any an-danitra e fa za raha maty afaka 5 taona de any an-danitra koa e zana satria maninona ny assuranceako tsy aty aminahy tsy miankina aminahy rehefa napetrako tao amin'ny tompo ny tokoko a de Jesosy ny assuranceako ary neny Jesosy vitany foana ny asa mpanaovina azy zany ny teny zay nomeny ray aho tsisy overy a de ny fanan'Andriamanitra ty anatytsika zay ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Romanina hoe ny fanahy no miara-milaza mifanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika ary izany tokoa isika io a misy zavatra mety inexplicable fa iainan'ny olona zay nandray an' Jesosy rehetrarehetra ny fanan'Andriamanitra no miasa mampafantatra mba nisy conviction interne anao hoe efa ny tompo ianao zay ngamba niny a misy fantaniana hafa ve afa-ty amin'ny retraite alohany amakitsika andry fantanian'ity fakitsika ihany alohany atao amin'ny direct atsika ato a saika antany ho izy hoe ny fomba famakina baiboly isan'andro saika mba antany ny fomba famakina baiboly isan'andro ohatra hoe Matthieu no atao androany de rapitso Marka akoatra ny mofinaina zany ve ho izy marina tokoa rehefa hoe manapa-kevitra miaraka amin'ny hafanamponao ianao zany zao mahafana fohery ianao hoe rapitso maraina misy azy ny méditation atsika mila programme tokoa le izy mba tsy ho amidiny devolyntsika mba tsy ho fitahany devoly raha vao tsy manana programme tsara ianao tadidinao tsara fa hoy le teny fomba filaza hoe la nature a horreur du vide azonao ny dikan'izany ny nature indray a tsy misy an'izany tsisy nininina zany raha vao tsy misy nininina de faly ny devoly zay hitaingina ny tsy misy nininina fenony zavatra midikany a mila manao fanainina mihitsy ianao hoe za andinika de inona ary nodiniako fa tsy hoe rehefa tonga eo a tsy miteny aminao a hoe diso tanteraka fa tsy tena matotra le manao hoe mila teny tompo mila teny amin'ny anaran'i Jesosy io de ahoana zao le teny raha vao le izy raha le miteny le teny hoe tsara be moa zao ty hitako eto ty ho tanteran'i Jehovah niny angatanao rehetra amen tsara fa ahoana le teny raha ohatra ka hoe mandehana ny mivitsika ianao ilay malaina de ahoana tsy hitanao midikany hoe ny toe-ponao aloha miatrika le anao an'le méditation a Jesosy za te halalaka zay tianao tenenina tsy miaraka amin'ny hoe tompo a mba zao moa teneninay hitanao ny tena mampome amintsika sy ianao ty a na ny vavaka ataotsika na ny tenin'Andriamanitra diniantsika indraindray a efa misy idée fixe atao anaty lohantsika ato fa zay le akanisany eo fanatrehan'Andriamanitra Jesosy amboary mihitsy a tsy lovony jironao mihitsy a mba hiala daholo ny maizimaizina rehetra ty anatiko aty fa misokatra amin'Andriamanitra fa tsy hoe zao ny tiako hoe za tompo a hialina mihitsy Jesosy te za zao mangataka mba iza no vadiko i perline tompo mba ataovy perline moa vadiko i perline amin'io a vadin-drakoto hitanao tena mapy zany ingeny ataontsika amin'ity fivavahany ty de aiza ary izy ny andeha satria efa misy zavatra préconçu ao anaty lohantsika ao ampatonga le méditation aomby a miaraka amin'izay toe-po hoe tompo a za misokatra amin'izay tianao tenenina amiko de angatao amin'ny tompo mihitsy hoe Jesosy za ary andinika be dia be ny zavatra azo atao ho anahy manokana zao a misy an'le asinareo raha efa nahita an'iny misy an'le hoe un moment avec Jésus moa le izy amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay matsy un moment avec Jésus boky kely ny Sarah Young moa ny anaran'le mpanoratra za zao nandritra 5 taona amin'ity taona ty zao a tsy leo an'le boky mihitsy a fa zay foana ny anaovako méditation de manampy zavatra hafa akoatran'izay fa ianao tena mila ankehitriny efa be da be mihitsy ny zavatra afaka ampiasao rery olona ampiasao
fa izao mifanara tsara amin'ny tompo, ianao sy ny tompo ity ary ty zavatra ity, ao amasinonao mihitsy ty hoe ty zavatra ity nitenenanao aminahy, mety mofinainy io, tsisy maharatsy an'izany mihitsy fa mila manaraka zavatra misy programa mazava, be da be ny mofinaina, avianareo itokana, misy karatry ny mpiara-mamaky, misy plaire au seigneur, misy bonne semence, isan-karazany, fa ianao sy ny tompo. Tsisy hoe taraiky be zao na mois de septembre ary tsika zao mandraisa fanapa-kevitra fotsiny, afaka ataonao hoe za ranga andinika ny jaune aloha zao, de mandinika le izy tsy aza manao saina tahaka ny hoe zao ny anany adalako tamin'ny taloha, satria zany hoe tsy maintsy manao méditation, hoe zanaky maro dervé zany de tsy maintsy manao méditation, de ohatra misy marito mihitsy eto ambony loha ohatrany tsy normal raha vao tsy manao méditation, tsy ohatran'izay le izy, aza raisina vesatra ohatr'izay fa olona mbola marary ny covid, enao tsy mahereny tsirokanina raha ohatra ka ohatr'izay le fanaovanao azy, fa io na verset ray na roa fotsiny ara no alainao am'izao, raha hoe anao tsy mbola zatra mpanao anazy de ataovy zavatra kely fa tsakohy mihitsy sainy hoe miteny aminao, fa zany ange io tenin'Andriamanitra io miteny aminao Andriamanitra, de eritreretao le izy, saintsainao, tsy voatery hoe tsy maintsy mahavaky chapitre ray na roa na telo raha afako, fa ndraindray vavakinao le chapitre fa afaka 10 minitra angany tany io ny tenanao fa tsisy tadidinao akory le izy, tsy mitoetra eo amin'ny tenin'Andriamanitra akory tsika, de anjarantsika no mandinika miaraka amin'ny tompo fa ny zava-dehibe de ity hoe manana fotoana manokana mampiaraka amin' Jesosy, mandray ny teny avy any aminy. Iny ary misy zavatra hafa ve? Raha mbola tsy misy de toizako kely any ty ary misy hoe nantenaina zay ato manontany hoe ahoana hono ny ananana fo feno fandeferana fa matetika atao mikasa anao valifady foana amin'ireo olona zay ananana olana, vokatry ny fanahy zany le fo maharitra amin'ny hafa, vokatry ny fanahy, rehefa vokatry ny fanahy le izy raha afako any de logika be raha ohatra tsy mandaitra rehefa miezaka foana ianao fa tsy efa nahita hoe miezaka mihitsy mba tsy hamaly faty, miezaka ny tsy hitroatra, miezaka ny tsy hipoaka, fa avy eo mipoaka ihany, lay izy matsy arak'izay mahavokatry ny fanahy azy zay de ny fanahin'Andriamanitra miasa ao, mifanahinao ny miasa ny mahatonga azy, fa le mahatonga antsika mila vahanao tsara hatrany ny nofinao sy ny fanahinao, mahatonga anao hoe tsy manana n'le fo feno fandeferana, iza moa tsy manana an'izany ny ao anatinao, le nofinao tsy manana an'izany, fa le nofinao raha vao nofinao ny ngeza, zao le sarin'le izy, misy sary anankiray zay manampy be anahy mieritreritra azy, ohatrany hoe angano sinoa ty raha lazaiko anao ty hoe misy orsa be hono ao anatintsika ao misy orsa be, le orsa be anankiray maintimainty de le anankiray orsa fotsifotsy, de le orsa be reo zay mena sakafo ihany matanjaka amin'ireo, raha menao sakafo le maintimainty de tonga de mitroatra be foana le izy, raha tsy menao sakafo le maintimainty fa le fotsifotsy de kere le maintimainty de tsy matanjaka izy, tena ohatr'izay mihitsy ny sary amin'le nofo sy ny fanahintsika ao anatintsika ao, ny dikany hoe mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra de mamoky an'le nofo, azafady mamoky an'le fanahy ary mahatonga an'le nofinao ho kere, de ndikany raha ohatra ianao zany te mangetaeta ianao hoe ho feno fandeferana, ho feno fitiavana, tsy maharitra amin'ny hafa, manana fahalemem-panahy, mandeha amin'ny fanetretena, ny anananao an'izany tsy ny fiezahanao amin'ny nofinao fa ny anananao an'izany mitoera amin'ny tenin'Andriamanitra, de gaga ianao hoe oay ary to mety lasa
lasa manovanao ange ny tenin'Andriamanitra e. Zay le nytenentsika teo amin'ny jaona toko fahavalo anjy ny faraiky amin'ny telopolo rehefa maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia fantatritsika ny marina. Dia rehefa fantatritsika ny marina, zao fotsiny zao ny exemple raisiko aminao na resaka fahakizitinana zao ohatra, fa ahoana ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany. Hitanao rehefa fantatrao ny marina, au fait ange miafantatrao enao, fantatrao le olona, manana compréhension mandeha, manana fahazahoana kokoa enao zany, manana compréhension bebe kokoa enao, lasa zany rehetrarehetra zany rehefa mitombo amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia misokatra io ao anatinao io, dia lasa ianao aragaga hoe oay zany hono dia nampipoaka anahy taloha, satria zavatra tsy lasa mehitanao hoe ohatran'ireny hoe hitanao zao ianao raha classe de terminale ianao zao ka mpanaovana exercice mathématique ianao dia le exercice zao le exercice hoe 2 plus 1 égale 3, hoe firy hono 2 plus 1, zay hono zany ny exercice ampanaovina anao. Dia ozy ianao fina ny andrasa, fina ny fieritreretanareo anahy, 2 plus 1 ve tsy haiko hoe 3. Tiako hitanao hoe rehefa mandroso amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ianao dia me mahita, me lasa détaché be, lasa me détaché am'le zavatra ianao, miasa mihitsy le tenin'Andriamanitra arak'izany hoe manafaka atsika. Rehefa fantatritsika ny marina dia ny marina manafaka atsika, tsy ho andevina inona na inona. Mitomboa amin'ny tenin'Andriamanitra. Voilà. Raha mbola tsy miteny any hafa aloha dia mamaky kely azo atao ve hoe tiana arivelo zany no maka lasitra ny vavaka nataon'ny Paoly ho an'ny Efesiana sy ny Kolosiana, tsy vitany hoe azo atao, fa tena vavaka mahomby tanteraka te hampirisika anao mihitsy aho hoe reo tenin'Andriamanitra reo. Zay le toko anankiroa hitantsika zay, toko vato anankiroa mitoetra ao amin'ny vavaka, mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, atao vavaka ny tenin'Andriamanitra. Zay ny tenin'Andriamanitra ohatra zao tany amin'ny Salamo 119 zao misy hoe ampianaro ny lalanao vavaka ange zany atao vavaka. Any amin'ny boky ny Efesiana sy Kolosiana tsara tarehy, ny epistiliny Paoly dia ny akabeazan'ny epistiliny Paoly dia misy vavaka avokoa, vavaka tonono ho andreo kristiana anoratany ireo. Dia tena ho an'ny fiainako manokana, misy mpanoratra anankiray zay amporisihako anao mihitsy tsy se documenter tiako tenenina anao fa mamaky littérature kristiana, fa tsy ataonao latsa-danja mihitsy koa nefa mamaky baiboly. Misy mpanoratra anankiray zay hoe Kenneth Hagin, zay le anarany, efa tsy velona intsony izy, fa tamin'io mpanoratra io ny anarako an'io mivavaka ny Efesiana toko voalohany, ny Efesiana toko fahatelo, tamin'ny fiainako manokana nanomboka tany amin'ny 2011 2012 nahafantarako namakiko ny bokin'io rangahy io. Afaka tsy boky za na boky fa PDF any anaty internet rehetra any nahitako an'izany, fa rehefa namaky an'io dia hitako ny herin'ilay izy tamin'ny fiainany, dia hoy izy alefaso tompo fa ho ataoko amin'ny fiainako koa ty, fa isan'andro hatramin'izao tsika asianao miteny zao dia mbola ataoko foana io vavaka, reo vavaka Paoly reo. Efesiana toko voalohany andiny 17 hatramin'ny 9, Efesiana toko fahatelo andiny 4 hatrary amin'ny 7 ary, Kolosiana toko voalohany andiny 7 hatramin'ny 17. Ndao atao vavaka zany. Filipiana toko voalohany andiny 7 hatramin'ny 1. Isan'andro atao vavaka, fa ho hitanao mihitsy ny fisokafana zany ny tenin'ny Paoly any amin'ny Efesiana, mangataka mba ny ahafantaranareo, ananareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana. Ataovy le vavaka dia hitanao hoe mandaitra velona be. Dia raina ny tompo, tsara ny tompo misy fantaniana aty amintsika.
anomboana. Ok. Ny fanontaniana taty amin'ny retraite spirituelle taty hoe raha ny tianao lazaina hoe raha vao manomboka mamaky an'ilay baiboly zany angamba fahazahoako azy a aiza hoaiza ny tsara anomboana azy aty amin'ny epistily ve any amin'ny filazantsara ve any amin'ny testamenta taloha ve any amin'ny testamenta taloha indraindray tononkira Solomon zany ny vakianao fa tena voakasikotra mihitsy any ianao vao inona no tantarain'ity raha ty. Zao aloha ny zavatra mila raisitsika tsara tenenin'ny tenin'Andriamanitra raha teo fa ny famoahana ny hevitra ny tenin'Andriamanitra tena tsy vitan'ny saitsika mihitsy. Ilay toe-po mandeha mandinika an'ilay izy a dia niary ao anaty vavako raha mahita ny kahie-bavako aloha nareo dia angamba nentina koa toa averiny foana ity dia averiny misy zavatra ny averiko foana isan'andro ao anatin'izay no miteny hoe za Jesosy tsinitsinina tsy mahay ninina sady tsy mahavita ninina teneniko amin'ny tompo foana izay ho teneniko mihitsy a sady ampatsahivoko ny tenako fa indraindray a tsy izay le fomba fiasa mantsy rehefa manomboka dia mila atao mazava tsara zany izay hoe tompo a tsy mahay an'ity a dia tsy ny saitsika mihitsy. Nisy fotoan'izay a nisy olona tafaresaka tamiko dia niresaka hoe sahiran-tsaina izy amin'ny mpitandrina satria tsy avela mpitandrina mitoroteny izy satria hoe efa toroteny tokony mandeha amin'ny psikolojia tsara zao le toroteny mandeha amin'ny zavatra mampiasa saina tsara. Everiko hoe tena misy fandrika be le mampiasa ny saina ao anaty le mieritreritra hoe mampiasa saina fa asan'ny fanahy ny toe-po zany na inona novakitsika ato ka miaraka amin'ny toe-po hoe Jesosy a ny fanahinao no aoka hiasa angatao ifanan'Andriamanitra io ary antenao rehefa mangataka ianao dia aza manao hoe amen na vita ny vavaka hoe miasa ianao fanahy masina dia aveo ianao miteny hoe ty move misy haiko na inona tsy azoko mihitsy zao ty mandehana amin'ny finoana hoe miteny aminao zany ny fanahy masina manambara manazava aminao. Everiko fa na inona ny tenin'Andriamanitra vakitsika rehefa aveo hoe hiteny kokoa fa tiako tenenina anao hoe mety ao anatin'le zavatra rahanao mantsy ohatra mety misy testamenta vaovao mety misy testamenta taloha ao mety amin'ny radio vaovao masoa zao asa mora fantatrao fa misy an'ny émission ny mampely baiboly malagasy ao isaky ny amin'ny 9 latsaka fefaniora aty Madagasikara maraina sy hariva famakiana ny baiboly mba ho voavaky toute l'année ny baiboly ray manontolo dia misy testamenta taloha misy salamo misy obolana misy filazantsara hatrany tsy hoe filazantsara fa testamenta vaovao vakiana ao anatiny mety misy zavatra rahanao ohatran'izany fa le toe-ponao a eveko fa ny olana tsy hoe ny olana ny question zany tsy any amin'ny hoe aiza le teny fa ny amin'ny toe-ponao fa io tenin'Andriamanitra io a miteny aminao io misy sens aminao io a rehefa miaraka amin'izay fanahy misokatra izay ianao koa mamela ny fanahy masina dia amaranako azy hoe raha ohatra kosa ianao tena hoe vaovao amin'ny finoana tahaka ny hoe voaingana ianao no tena nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia manampy be ny filazantsara amin'io tena manampy filazantsara ny Jaona na Marka na Lioka tena manampy mihitsy ireo filazantsara ireo ny epistily efa manomboka mavesatra zany romanina zany a rehefa manomboka efa misy taolana somary romanina sy ny boky ny Hebreo fa somary sarotsarotra fa ilay toe-pontsika hoe hain'ny tompony mampianatra anao an'io rehefa mangetaeta ianao fo tiany tompo ampisehoana anao ny voninahiny. Manao ana zafady fa tsy nahainao manontany kely ny aty amin'ny retraite aty andrasy aloha fa tsy maheno mihitsy a
lentsena anao tamin'nyport tamin'ny eritaona rina ie irina ie tadidiko irina sianitra Betany d'accord ny fanontanianany rina mieritreritra malitsika ny resaka n'lay aviavin'ny Betania izay be raviny be fotsiny fa tsisy voany dia ny fanontaniana hoe ahoana ny ahafantarako hoe mamoa ary azany rehefa miaraka amin'ny namako ave dia mila mitory-teny foana nantoy izay sotra ny rina fa tsara tarehy mihitsy le fanontaniana satria everiko fa le vokatra ary tsy any amin'le hoe mitory-teny akory ny vokatra andrasan'Andriamanitra amintsika ahoana ny ahafantarana zafady ahoana ny ahafantarana hoe mamokatra tsika senao dia rehefa mipotra ny vokatra rehefa miseho le vokatra tsy hoe andrasana ahoana tsara zany ny tompo ny afahako miteny azy le olona voataonanao amin'ny tompo efa vokatry ny vokatra efa vokatry le vokatra miseho fa tahaka ny hoe vokatra ny vary dia voky ny olona fa le vary vokatra le vary miakatra ny vary dia le vary ny vokatra ohatran'izay mihitsy zany ny olona anankiray dikany hoe mamokatra izy tsy any amin'le hoe firy sy firy akory ary ny hoe olona voataonany amin'ny tompo fa any amin'le fiainany andavanandro le fiainany andavanandro izay isehon'le Galatiana toko 5 le lazainy tenin'Andriamanitra hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia ny dikany ny olona mifanerasera amiko ary za mihitsy aza dia mahita hoe hoay eo ary mivoaka amin'ny fiainako zany fitiavana fahalemem-panahy fahamoram-po fanaovan-tsoa zay le vokatra dia le olona miaraka amiko io zany le olona mandeha ny andalana miaraka amiko mety efa niteneniko anareo ihany ty ohatra ty fa averiko kely hoe nisy fotoana niasa tamina orinasa anankiray zay ho aza dia ny zavatra tsy nahafinaritra tao amin'ilay orinasa dia ny dokotera mpiara-miasa te higrevy dia za ohatrany tsy hoe ohatrany fa tsy resy lahatra ny grevy mihitsy sy ny sisa satria ny amiko ny tompony mampiasa fa tsy ny patron eto ambony tany akory dia hoy tsara le dokotera mpiara-miasa amiko tamin'izay ianao ty zany dokotera tsy mba mety tezitra mihitsy zany le nataony tamiko dia ozy taminy za koa ary mba gaga satria zao tsy ohatry zany mihitsy ange za taloha zay fa tena hitako hoe hoay tena misy vokatra kay le izy zany tsy mila tenena avio aza jereo nge za fa tia be anao tsy ohatry zany le izy tsapan'le olona hoe misy olona tena miatire anazy mihitsy ny présence an'le olona satria le olona mahafinaritra be iainana le olona misy joie de vivre hafa mihitsy misy fiainana any amin'le olona fa tsy hoe mandalo le olona dia misy fahafatesana any hoentiny zay le fruit zay rehefa zay le tahaka ny hoe vokatra le vary dia ny olona manodidina afaka misitraka an'le izy everiko hoe zany mihitsy ny tena problème mahatonga ny filazantsaratsika eto Madagasikara sy any amin'izay hitoritsika tsy mandaitra satria le mpitory an'le filazantsara raha tsisy vokatra hanika hoy le olona hoe ohatr'ireny ve ny kristianina dia atahoana koa aleoko ihany ohatrah hoy le olona tsy kristianina mihitsy
dia mampitodika antsika zany amin'ny hoe le tena vokatra nge le misy attitude vaovao, misy toe-po vaovao ny créen'Andriamanitra tao anatinao dia lasa mivoaka le izy hanika mangetaeta. Zany ny tena fitoriana ara-dalàna be hoe tsy le olona mihitsy no miteny anao hoe zay ranga mba hanompo ny Andriamanitra reo koa fa hitanay fa velona ny Andriamanitra reo zay ny antsoina hoe fitoriana tonga dia milamina tsara mihitsy, milamina tsara ny fitorianan'ny tompo rehefa ohatr'izay. Voilà. Misy fanontaniana ihany? Idomoina any anina moa nareo zao mipetraka any amin'ny sistan'ny Allemagne sy Frantsa. D'accord. Ny fanontaniana mipetraka tamin'ny nidomoana hoe mahasolo ny baiboly, ity baibolyntsika ity ve ny baiboly ao anaty telefona, baiboly elektronika, baiboly ao anaty zavatra rehetra any. Ity rehefa mamaly eto dia tena ny faharesendahatra aty anatiko aty ny zaraiko aminao zay na faharesendahatra ny fanahy aty anatiko aty, izay za tsy miteny hoe zay antsoina hoe marina absolu, fa ny faharesendahatra aloha dia ity ny baiboly le maha baiboly an'ity baiboly ity dia ny contenuany, le zavatra ao anatiny ao, le fiainana ao anatiny ao. Sinon ity ange tahakany hoe boky, tahakany boky rehetrarehetra. Afaka misy olona mamaky an'ity, misy philosophe betsaka namaky an'ity baiboly ity efa peut-être des dizaines de fois ou namaky du début jusqu'à la fin sans avoir la foi ninina. Misy olona be da be ohatr'izany. Fa ity baiboly ity rehefa tsy avela hiasa tahaka ny hoe Andriamanitra miteny ao anatiny dia tsy misy hoe ny faharesendahatra tsy misy hoe boky masina manokana ity ka raha latsaka amin'ny tany dia atao eto ambony aloha fa sao dia tsy masina intsony le izy aty amin'ny faharesendahatra. Fa izao dia izay indrindra zany hitarihana hoe ho ahy manokana everiko hoe fahasoavana be ny fisian'ny zavatra elektronika, ny fisian'ny i-baiboly samihafa, ny fisian'ny audio, misy koa ny antsoina hoe audio baiboly ianao koa afaka mijery an'izany mihitsy mba rehefa any anaty métro, any anaty bus ianao dia zava-tsoa henonao fa tsy jinsy klintsy, zavatra tsisy dikany rehetra ty, dia afaka tena fahasoavana be amin'izao vanim-potoana iainantsika zao no mahantsoina hoe vanim-potoana farany mihitsy amin'ny fotoanantsika. Ny ahafahantsika misitraka an'izany dia ho ahy manokana aloha dia everiko hoe tsy miteny hoe mahasolo hoe ahoana fa tena manana ny toerany tsara daholo ny tsirairay avy. Le izy zany ao anatin'le hoe inona ny anaovanao. Ny olana le kirakira telefona any anaty fiangonana ohatra dia ny telefoninanao no makianao baiboly. Ny olana amin'iny ange dia io nge tena mitovy mihitsy amin'ny hoe mamaky baiboly. Ity baibolyntsika ity rehefa ity mantsy ny vakitsika dia tsy misy afa-tsy Samuela voalohany mpitoroteny fa ny olanao amin'ny telefoninanao vao sokafanao dia misy application be da be ary ray amin'ireny ny baiboly. Dia ny dikany ianao ao anatin'le izy tena mila olona matotra tsara amin'ny tompo mihitsy hoe za au lieu de mamaky ny olona tsy mamaky teny ianao ohatray ary nanao publication indray ranony raha tsy zemeko iny ka azonao le adalàna amin'le izy. Fa everiko ianao no manana ny fanahy meny tompo fanahy fahendreny ianao raha tsy voafehinao aza mampiasa mihitsy. Aleo tonga dia mini hoe za tsy ampiasa io telefona io rehefa amin'ny fotoana ohatr'izao fa aleoko mampiasa ohatr'ity, izay hitanao zany hoe tena ampa-concentré anao tsara ao amin'ny tompo tsara
dia trandrao ny zavatra rehetra raha avako a fa fahasoavana miaina amin'izao génération misy atsika izao. Misy fanontaniana ry amin'ny Facebook ary hoe rehefa mivavaka hoy ny ahoana no ahafantarana hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na plan efa nataon'Andriamanitra ho anao ny vavaka ataonao. Ny zavatra tenentsika ao anatin'ilay izy alohan'ny hivavahanao hatrany, tsy hoe alohan'ny hivavahanao fa eny eo am-pivavahana ianao zany au tout début ny prièrenao manentana anao foana, manentana anao hoe mitenena amin'ny tompo hoe tsy mahay mivavaka akory ianao. Averiko aminao mihitsy fa zay ny tena zavatra fandrika be any amintsika mihitsy hoe je sais. Raha vao miteniteny an'izany lohanao dia atao mpio mihitsy hoe tsy tu ne sais rien. Zay tenenina sainao, tsy mahalala ianao fa atsoy Andriamanitra mpahafantatra anao. Mangatany fanahin'Andriamanitra dia ahoana ny ahafantarana hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le lazaintsika hoe tsy maintsy miaraka le toko anankiroa mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy mitoetra ao amin'ny vavaka. Tsy possible hanana vavaka mandaitra mihitsy ianao raha tsy olona mitoetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Satria ina moa ny ataon'ilay tenin'Andriamanitra? Le tenin'Andriamanitra nge no mishepana ahoana zany manamboatra n'le vavaka anao. Le vavaka nge raha avako tsy hoe rasy loha tenentsika tsara. Ny vavaka tsy hoe Andriamanitra ho avy ataovy mba ataovy moa ty sitrapoko ty plizy. Tsy zay nge ny vavaka e. Ny vavaka dia fakana ny sitrapon'Andriamanitra ny an-danitra ho ataonao ety ambonin'ny tany. Zay ny dika ny vavaka, izay tena harena be men'Andriamanitra antsika. Dia ao anatin'io ahoana moa ny ahafantarako ny sain'Andriamanitra? Ao anatin'ny teniny ihany. Dia mila ny antsoina hoe vavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra dia vavaka mifanaraka amin'ny teniny aloha. Zay dia zavatra tsy maintsy arak'ilay lazaiko anao teo hoe ianao hiperlinina te hanambady amin'ny perlinina ianao nefa perlinina mbola vadin-drakoto dia ianao angatoko tompo mba ataovy sitraponao moa mihitsy amin'ny perlinina. Na andeha ambany lohanao dia tsy sitrapon'Andriamanitra ho anao mihitsy perlinina raha efa vadin-drakoto. Fa zay le fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ay moa amin'ny tenin'Andriamanitra hoe aza maka vadin'olona. Ay moa amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila milona amin'ny tenin'Andriamanitra tsika zany Zay ngamba ny zavatra amin'tinana anazy be mihitsy dia mandeha miaraka arakaraka ny andehananao miaraka amin'ny tompo ny fandraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra misy ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fieritreretana tsara ny asa ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika. Ireo miara-miasa ireo ny conscience tsika ny fanahin'Andriamanitra miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo no miara-miasa mba hatonga ny hoe efa mandeha mahatonga ny hoe fantatrao le sitrapon'Andriamanitra. Voilà. Ok. Ngamba efa mamarana ngamba zany tsika rehefa tsy dia nisy ny teny intsony andao hivavaka ihany tsika aloha. Aza leo mivavaka fa mankeo amin'ny tompontsika miteny an'izany zavatra niraisitsika rehetra izany mba tsy ho tsaingotsaingohan'ny ratsy fa ho tahirizina. Hivavaka tsika. Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay amin'ny teny ity misaotra anao ny amin'izay voaraina rehetra. Misaotra anao ny amin'ny hevitra noraisinay manokana. Tena hoe samy manana ny voarainy izao izay rehetrarehetra reto. Dia rainay ianao fa zany ny asan'ny fanahinao zany. Misaotra anao fa manitsy anay ianao. Misaotra anao manome opportunité vaovao ahafahanay mitombo amin'ny famakiana ny teninao, mitombo amin'ny fiainam-bavaka. Miasa aty anatinay ary tahirizina amin'ny anaran'i Jesosy izay teny rehetra voafafy ary didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly tsy hangalatra ninina na teny tokana azy, tsy hangalatra an'izany aty aminay fa izay tenina fafy rehetra dia mamoa mitondra vokatra avy zato eny amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa ho porofonao aminay mihitsy fa fiainam-baovao izao no iainanay fa izay ao aminao Kristy dia manana fiainana vaovao. Misaotra Jesosy fa ao aminao ihany no misy an'izany hoe
possible ny départ à zéro à chaque instant tompo mahafinaritra be miaraka aminao misy an'izany fanantenana zany na mampime be azany lasanay rehetrarehetra androany ianao te manolo tanana anay hoe ndao irepartir à zéro miaraka aminao ndreto ary zahay te anaiky an'izany a de miasa ty anatinay fanamasina mioetaeta ho tia ny teninao zahay amin'ny anaran'izay Sonia anaovanay ny vavaka amen amen ok mamarana ny ary amin'ny Facebook misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany a de fiadanan'ny tompo aminao a afaka zarainao amin'ny manodidina anao ihany koa